Ia, manonona ny fiadanan'i Jesosy ho antsika rehetrarehetra izay ao anaty mahenona izao fandaharana izao indray. Ny rahalahy Joe no mitondra ny hafatr'Andriamanitra hivavaka avy hatrany isika. Raha eo, misaotra ny amin'ny fitiavanao aloha voalohany indrindra. Fa tena hoe tsara ianao ary mahagaga ianao. Ary harena be ho anay ianao. Androany indray raha hitondra ny teninao dia ampiteneno indray ny mpanomponao. Aoka ianao ny hampihetsika ary aoka ianao ny hampitenenako ametraka mba ny aty amin'ny vavako. Ary vangiony ny fon'ny olona izay rehetra maheno amin'izao fampianarana toriteny izao. Mba tena hanana fiadanam-po tokoa ao aminao Jesosy Kristy. Dia mankasitraka rainy amin'ny fitiavanao, misaotra fa tsara ary mahafinaritra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ry izy mianakavy izay manaraka an'izao fandaharana izao indray. Ny lohahevitra antsika ny androany dia ny amin'ny fiadanana. Andao mamaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika ao amin'ny Jaona 14:27 amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza manahirana matahotra ny fonareo. Aleloia. Izany teny izany indray no hoentiko zaraina sy voaboasana aminao indray androany ny amin'ny hoe fiadanan'i Jesosy. Inona marina moa ny atao hoe fiadanana? Raha araka ny tenin'Andriamanitra eto dia mizara anankiroa ny fiadanana. Misy ny fiadanana anankiray izay navelan'i Jesosy dia misy ny fiadanana anankiray izay fomeny izao tontolo izao. Faritako tsara mihitsy ny atao hoe fiadanana androany. Ny fiadanana ao amin'izao tontolo izao dia mandalo vetivety ry havana. Tadidiko tsara mihitsy isaky ny hoe mba manam-bola ianao na mba manao anniversaire ianao na mba manao vakansy ianao, vakansy any Majunga, Tamatavy, dia ohatran'ny matsaritsary fiadanana kely izany, matsaritsary fahasambarana kely izany. Fa izao anefa ao anatin'ny fotoana anaovana vakansy ihany izay dia miverina miasa indray. Ohatrany koa ianao rehefa mba mahazoazo 15 millions, 25 millions dia mba ohatran'ny miadakadana kely, fiadanana kely, sambatsambatra kely. Fa izao anefa misy kosa ny fitaintainana ao anatin'izay hoe atao ahoana moa ity vola ity? Ahoana raha misy manendaka? Izay ilay fiadanana eo amin'izao tontolo izao. Vetivety ihany, tsy maharitra, mety mampitaitaina, mety tsy mampahita tory. Misy toanay izay zao tena manan-karena be mihitsy ao Ambohimanga kely ao. Rehefa manan-karena be izy dia izao tamin'ny taloha izy lanitra be dia amin'izao izy lasa nanan-karena be, tena manan-karena be mihitsy. Fa mahavariana ry havana dia izao hoe manomboka efa makamaka garde du corps amin'izay, manombonomboka efa be procédure be miresaka aminy. Tsisy fiadanana, tsy mahita tory amin'ny alina, avoaka ny alika. Izay ilay fiadanana ao amin'izao tontolo izao. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Fa izaho tena hanazavanao kely indray androany hoe ny fiadanan'i Kristy, ny fiadanan'i Jesosy izay navelany. Raha niala teto izany Jesosy, raha namaky tsara nyity ianao dia misy zavatra mipetrapetraka mihitsy ao anatiny ao hoe raha niala teto Jesosy. Tsy niteny izy hoe omeko an'izao ianareo na omeko an'izao ianareo.
fa fiadanako izy izy no omeko anareo, fiadanana no avelako anareo. Mety mametra-panontaniana ianao hoe ahoana moa zany fiadanana ao amin'i Jesosy zany, moa ve tsy misy problème intsony milamina tsara? Ho anao izay efa nateraka indray no hanazavako an'izao zavatra izao. Ho anao izay efa manana an'i Jesosy no hanazavako an'izao zavatra izao. Fa raha tena voarainao marina Jesosy Kristy, raha tena voarainao marina ny fiadanana sy ny fitsarana, mba fantatrao moa hoe inona mahatonga ny olona tsy mety mahita tory amin'ny alina, araka efa voalazako teo aloha teo. Inona mahatonga ny olona mety misy tahotra ihany indraindray nefa sady mivavaka no matahotra. Misy fitebitebena indraindray sady mivavaka no mitebiteby. Misy fotoana ihany koa miakatra ny tositra. Eny miafara amin'ny fahatapahana lalan-drà mihitsy aza. Ry havanao, mbola tsy voarainao ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Inona marina moa ilay fiadanana? Ahoana ny fomba hatsapana an'izany? Indray andro izay fiainako ny tantaraiko anao. Tamin'izay fotoana izay nisedra problème be mihitsy aho. Izaho manokana no teneniko anao. Tao anatin'ny fianakaviako. Tao anatin'ny fianakaviako. Ambava ahoana ny fahafatesana? Olona tena akaiky anahy. Tena hoe ambava ahoana ny fahafatesana? Efa nandray Jesosy aho tamin'izany. Io olona akaiky anahy io dia efa nitetezina daholo. Ny mpanao fanafody, ny dokotera lany vola aman-karena. Le olona nefa ao an-tranonay efa tena reraka. Ambava ahoana ny fahafatesana? Nitato anatin'ny saiko voalohany satria gaga be ny olona fa koropaka daholo dia izaho tsy nikoropaka mihitsy. Nandeha nitady vola, nandeha nitady dokotera, niantso, nanao an'izay fomba rehetrarehetra. Aiza ny misy olona mahay? Fa tao anatin'izany aho dia nitsahatra. Nisy fiadanana be mihitsy taty anatiko satria fantatro loatra ilay Jesosy ivavahako. Fantatro loatra ilay Jesosy ivavahako hoe tena mbola manasitrana. Fantatro loatra ilay Jesosy ivavahako fa manatrika anahy eto. Fa ireo olona tao anatin'ilay ireo dia misy mivavaka, misy manao délivrance. Fa izaho anefa ry havana, tsy nanana fiadanana tao anatin'ny situation izay nisy azy. Tsy nanana fitsarana tao anatin'ny situation izay nisy azy. Ary nametra-panontaniana tamiko ny fianakaviana hoe fa ianao ohatrany tsy taitra mihitsy. Inona izao no ataonao mijerijery fotsiny? Ianao izao tokony andarika mivavaka. Ianao izao tokony ohatrohatr'izao. Dia izy aho hoe efa miresaka amin'i Jesosy mihitsy aho. Izay mahatonga anahy tsy mikorompaka, tsy taitra. Satria fantatro loatra ilay Andriamanitra ivavahako. Fantatro loatra ilay Andriamanitra ivavahako. Tao aorianan'izay fotoana izay dia hoy izy aho hoe efa nitety olona maro tsika, efa nitety dokotera maro tsika, efa nandalo vola be maro tsika. Fa andao hiaina ao anatin'ilay fiadanana, andao hiaina ao anatin'ilay fitsarana. Andao hatsahatra ny fahalalana olona, andao hatsahatra ny fananana vola, andao hatsahatra ny zavatra rehetra. Andao hiditra ao anatin'ilay fitsarana. Ka izay zavatra misy ao dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Izay zavatra misy ao efa voakontrolen'Andriamanitra tahaka ny tantaran'i Joba. Andriamanitra mihitsy nanome alalana Satana fa niaina ihany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ny tsy azonareo kitihana. Tahaka izany ny tantaran'i Joba. Ripaka avokoa ny zavatra rehetra fa niaina ihany ny tsy azo kitihana. Izany niverina taty anatin'ny saiko ary izay mahatonga anahy miteny anareo sy manaintana anareo izay maheno an'izao hoe rehefa misy ny olana rahalahy sy rahalabavy, aza mikorapaka, aza taitra,
fa antanio tsara ny tompo ao anatin'ny fitsarana sy fiadanana daholo zany. Ny olona rehefa tsy manana fiadanana sy fitsarana dia izao anefa ny nazy any aloha garotra vahaolana aloha izy. Fa ny tena tokony izy dia tokony tompo aloha ny anontaniantsika, tokony tompo aloha ny resantsika, izy ny tokony priorité ny amin'ny zavatra rehetra. Androany tena tianentana anao mihitsy ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Fiadanako no avelako anareo, fiadanako no omeko anareo. Ary nampino hoe aza matahotra ny fonareo. Ny tahotra rahalasy sy ranabavy dia mifanohatra amin'ny fiadanana. Toy izao ihany ilay tantara teo. Rehefa tao anatin'izay fotoana izay dia niaraka mivavaka izay. Rehefa niaraka mivavaka izay rahalahy sy ranabavy dia nahagaga fa nisy fiantraikany tany amin'ilay olona narary ilay izy. Ary nitomany ilay olona narary, nitomany ihany koa ny fianakaviana izay tao an-trano. Tsy vita nitomany fa samy tonga dia nandohalika avy hatrany, voakasiky ny fanahy masina dia nandohalika. Ny olona natory izay teo ambony fandriana rà lasa tafapetraka. Lasa nitady rano nefa olona tsy nisakafo. Rahalahy sy ranabavy midera ao anatin'ny fiadanan'i Jesosy, raisy ny fiadanan'i Jesosy izay navelany ho ahy sy navelany ho anao. Rehefa ao anatinao Jesosy, rehefa tena velona ao anatinao Jesosy, ninona olana mitranga eo amin'ny fiainanao? Riana be ny olona tsy indray tsy indroa sy situation ohatr'izany fa za tena tsy taitra tsy mikoropaka za fa mijery ary manontany ny tompo foana. Ninona olana misy eo amiko? Ninona zavatra mitranga misy eo amiko? Anontanio Jesosy. Ary rehefa anontanio Jesosy dia ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo? Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Inona mahatonga ny olona anankiray tsy matahotra? Raha iresaka manokantsika any amin'ny pôlisy na any amin'ny fitsarana na amin'ny toerana maro samihafa, satria fantany loatra hoe misy olona ao ambadika izy. Fantany loatra fa mahafantatra andrahanina izy, mahafantatra andrahanina izy, mahafantatra andrahanina izy. Izay no mahatonga anazy tsy matahotra. Fa raha tena zanak'Andriamanitra, na teraka indray marina ianao, raha tena mivavaka ianao, raha tena manana an' Jesosy, inona no tokony atahoranao? Raha Jesosy ny velona ao anatinao, inona no tokony mampalahelo anao? Ny fanohatra amin'ny alahelo dia fifaliana, ny fanohatra amin'ny fifaliana dia alahelo. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mbola mahavita mifaly ve ianao ao anatin'ny olana sedrainao io? Mahavita mifaly ve ianao ao anatin'ny zavatra rehetra io? Mahavita miramirana ve ny tarehinao ao anatin'io problème io? Sa vao tonga ny olana dia mitanondrika ianao, dia hozy izy ny devoly asambatsaka. Bravo, bravo, bravo le rehetra, zahay mihitsy le tediavinay, zahay mihitsy le tediavinay. Nefa ny tian'Andriamanitra ry havana, zaho sy ianao hifaly, zaho sy ianao tsy matahotra rehefa tafitoetra ireo. Dia misy fiadanana ao anatinao ao. Tsisy olona matahotra sy malahelo lava ka misy fiadanana ao anatiny. Tsisy an'izany. Tsy misy izany. Fa amin'ity androany ity tena tiako hiaina ao anatin'izany fiadanana izany. Be dia be ny mpitondra fivavahana, ny fiangonana vao manona fiadanana velako anareo, nefa any anatiny any tsisy fiadanana. Misy fanahina be dia be, misy tahotra be dia be, misy tebotebo be dia be. Inona indray ireny atokony androany? Inona indray ireny zavatra misy androany? Inona indray ny zavatra miseho androany? Miteraka tsy fiadanana izany rahalahy sy ranabavy. Androany aty anentana anao.
midira ao anatin'ny fiadanana. Efa ny tenin'Andriamanitra, aza manahy izay hohaninareo sy izay hotafianareo sy izay hosotroanareo. Inona ny tokony tsy hampitombona ny sainao raha lasirana-pavy eo? Efa tena hidada zao no miteny an'izany zavatra izany. Inona ny mbola hampalahelo anao sy hampatahotra anao? Efa hidada zao no miteny hoe aza manahy izay hohaninareo sy izay hotafianareo sy izay hosotroanareo. Izany hoe raha ny tokony ho izy ianao, tokony hanana an'izany sakafo izany, tokony hanana an'izany fitafiana izany, tokony hanana an'izany hosotroana izany, akeo ihany. Izay ny promesy ny teneniny ianao. Ary raha niala teto ambony tany Jesosy dia nametraka lova tsara indrindra. Tsy trano, tsy fiara, tsy vola be, fa fiadanana. Fiadanako no omeko anareo. Fiadanako no avelako anareo. Aza malahelo na matahotra hozy izy ny fonareo. Halleluja. Fantatrao moa Andriamanitra miteny an'io zavatra io? Fantatrao moa Jesosy Andriamanitra tonga nofo, tompon'izao rehetrarehetra zao. Contrôler any fiainanao. Mijery anao, tena tia anao. Lasirana-pavy androany, midira ao anatin'ny fiadanana. Ninona olana misy eo aminao dia ianao ilay tsy karazana mpaloton'Andriamanitra taitaitra, mikoropaka, mipanika. Fa ianao ilay mitsikitsiky teniteny Jesosy, ahoana indray io problème io? Sady mitsikitsiky kely ny tarehanao, ahoana indray io problème io? Hainao atao ny zavatra rehetra. Inona indray Jesosy ny tianao hanefena anahy? Dado, inona ny tianao ataoko? Inona ny tianao tongavako? Inona ny tohatra tianao hiakarako? Alleluia. Alleluia. Midira ao anatin'ny fiadanana raha lasirana-pavy. Izay no teny mampaherezaka anao ny androany ity. Samy hitahin'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Hivavaka tsika. Raha io makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Aoka mba tena hoe ny fanenao masina ny hamangy ny isa mba tan'olona izay maheno an'izao fampianarana izao, zao toritiny izao. Tena hoe fiadanana. Ilaina avelanao, olovainay. Makasitraka raha eo amin'ny saotra Tompo. Amen. Tahiny Jesosy daholo amin'ny fiadanana ho anahy. Amen.